Ny tranga faranomaly dia na ilay voakasika an'izay sehatra izay dia efa nametraka fitoriana izay zony tanteraka izany ary efa ihany koa izahay eto anivon'ny ministera ny serasera na tsy ho tranga irery fa tranga efa maro dia manao saisine ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina eo anivon'ireo mpitandro ny filaminana dia efa ao anatin'ny fanadihadiana zany isika satria dia efa nanao taratasy ny militaire ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny alalan'ny tany général ny serasera mijery izany ary misy ihany koa ny brigade anti-piratage sy ny service cybercriminalité eto anivon'ny ministère. Ny problème meza very zareo nareo ministre reo sy mpailalana tretrareo ny affaire mezave no priorité aminareo sa ny zavatra ina moa zany ina moa zany firenena tsy tandalana Madagasikara raha ohatra fa andray anjarany nareo de tadiavo iza namadika ny volamena lasa vy tadiavo zay tadiavo koa iza le volamena naondratany komora na verina vetivety io aniza le izy de makazy le volamena miverina zany m'intéressé ny gasy fa tsy affaire meiza ny adala patiny ny anao ny vetaveta nataony tany de ny olona aveno ameridenareo am'zany olona rehetretra io zany olona firy zany partage iny zany enjehanareo gadranareo dolodolodolo ny olona partage le vidéo satria meiza nareo hoe vous n'avez pas d'autre chose à foutre que d'emmerder les autres les gens assure fa le olona partage mandefandefa ny vidéo tsy mahafantatra akory hoe tsy ara-dalàna satria tsisy ny ina moa zany fanentanana ataonareo tsisy zavatra ataonareo mihitsy fa de ny menace foana hoe gadraindry izy manao zavapatiny ina moa zany vetaveta ataony ihany de ny olona aveny amerdena am'zany mila mandinika hoe aiza marina no lalana ivoahan'ny firenena fa hatreto aloha mbola sarotsarotra zay no isan'ny taritresaka tamin'iny resakiny isan'ny mbola mitana adihevitra be moa am'izao fotoan'izao lay resaka hoe fikirakarana sy fampiasana ny tambajotra-tserasera de raha ny sary aloha zany no maly niditra tsehatra ny teo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina hoe isan'ny hoe nametraka fitoriana ihany koa zany miditra tsehatra tamin'ity raharaha ity de nampatsiasy nanio fa de hoe anetsika an'ireo rantsana toy ny brigade anti-piratage ny resaka cybercriminalité eo anivon'io ministère io ary tena an'io zany raha mato ministre Maradona hoe tena mandray ny andraikitray arak'izay tandrify anay zahay fa lay sary mitranga ihany koa isany de samy ministre moa efa marina nisy ny zavatra betsaka tany aloha nitranga mikasika an'io fa de tsy maninona raha zao vao mandray andraikitra sy manambatra an'ireny reny fa ny fanontaniana mipetraka fotsiny amin'ny lafindray de hoe ohatrany hoe lasa nivadika raharaha-mpanjakana hoe zany ty zavatra anankiray ity ninona aloha resahana hoe nisy eloka samy hafa atao anatin'iny ary tsy maninona ny tena zany mety nisy andraikitra ny iraisana na responsabilité partagée eo andreo olona rehetra voakasika atao anatin'iny horonan-tsara iny de ohatrany hoe lasa andraisana ho kamanokana sy raharaha-mpanjakana ve satria hatram'izay ohatrany hoe tsy daitra sy tsy rototra zany fanjakana ny raha nisy nitranga tahaka an'ireny efa nisy mpanakanto vehivavy anankiray ihany koa tratra ohatran'iny ohatrany hoe samy nangina teo de ny lamina vitavita teny fotsiny nisy mpanakanto ihany koa ohatra tsy maninona ampidirisika amin'ny politika no gadraina tany amponja noho ny hoe fiarovana tany bahoaka sy ny sisa nanamany ary nandohalika tena hoe avoay fa tsy namelana raha tsy maty de zany lay zavatra mitranga hoe ninona zany mety hoe resaka lalàna nitondrana azy fa hoe nijory ve ireo ministera pia samy hafa ny mpiaro ny zon'olombelona teo anaty an'ireny zavatra reny sady dasanina fotsiny ihany satria ve hoe tsy mitovy firehakevitra ara-politika de ninona manjo an'ireny olona reny de rony tavela sy adino de ny zavatra mitranga ihany koa miresahana foana moa hoe ny resaka cybercriminalité tsy finiavana hitsikerana hoe anakiana fa betsaka ihany betsaka reo tranga manodidina an'izy ireny ny sina fitoriana samby hafa fa ohatrany hoe rehefa ny olona eo amin'ny fitondrana ve no voakitika de ohatrany hoe hitany masona rato avokoa ireo olona hoe ambara fa ao ambadika reny fa rehefa misy hafa avaty avela amin'ny fitondrana na mpanohatra la sibatra na vira varaina tahaka ninona
eny amin'ny tambazotra tserasera ary ohatrany hoe vitavita ho azy eny de ilay resaka sotoavina sy ny hoe kolotsaina sy ny sisa hoe mila jaina ny ray aman-dreny filoham-pirenena sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa fa tena hoe ilay izy tena tokony ho an'ny rehetra raha maneho an'izany fitondram-panjakana tsy midikany tsy fahalemena no mitsotra sy mijoro tena hoe miaro rehetrarehetra fa zay ilay sary mitranga de lasa mahatonga ny olona hitsara hoe fitondrana mitanila fanaisana ndraiky sa mitanila de io moa zany te raharaha anankiray ty lasa hoe somary niditra tsehatra ny ministera asa anahoana ny toyany fa ny zavatra tahaka andreny ihany koa misy ohatra mialatsiny kely dany misy ohatra fa ny olon-kevitry ny olom-pirenenany hoe raha zanaka olona sahirany ireny na zanaka hoe tsy mahitahita na tsy olo malaza de mety mandeha ny fanakianana hoe zaza ratsy taiza mety mandeha ny fandatsana sy ny sisa fa rehefa hoe olona malaza hoe de ohatrany hoe misy fandraisana ndraikitra sy fiterana tsehatra ny fanjakana tsy afaka tonga ve de nalefa tao nandeha fotsiny hoe raha pitsarana azy ny sisa zay lasibara sy zay matsiaro voatohitohina de mitora sy mametraka fitarainana de mandeha ihany fa ohatrany hoe lasa mivadika raha-panjakana le izy Ie, marina zany ohatrany hoe fefilo moa zany le hevitra de manosina nefa vita teo marina zay fa le izy ohatrany hoe dokotera aorinan'ny fahafatesana ihany raha tadio fa misy tsy voio ihany ny zavatra nitranga ohatrany zao amin'ny resaka hoe olona malaza fa nisy anankiray zay ko taondozy zavatra ana fa zany rehetra zany nefa ny nina moa ny tena tiana tongavana anatin'izay hoe rehefa misy zavatra mitranga ohatra zao foana ve zay koa anankiray tokona faramanana zay vao andray ny andraiky ny serasera zany ao anatin'izay satria diso zay koa ve mety hoe diso mibanaka amin'le fiteny tanoa diso mibanaka loatra ihany ko ve le resaka tambazotra zany ko zany ao anatin'ny daholo ihany ko zany ny tany États-Unis de nametraka mihitsy tsisy tsony ny TikTok fa tsy manaraka an'izao fepetra zao nareo de asa zay zava-dehibe le hoe fandraisana ndraiky tsy fa mila hoan'ny rehetra le izy ary zay ny fanjakana de manana didy andamo masy andrindra ary manao lay antsoina hoe famerenan-donina rappel à l'ordre mikasika an'ireny zavatra rehetrarehetra reny fa tsy hoe misy anankiray de ohatrany hoe jongajongaina sanatrin'ny vava tsy zany fa mbola iresaka mompy ainy rehefa avy eo resantsika kely ihany fanapahan-kevitra teo andivan'ny filan-kevitry ny ministra mialohan'ny detania moa tsy hoe atotona hoe ahoana le baolina resantsika iny avy eo fa isan'ny hoe fanapahan-kevitra zany niraisana tao anatin'izay ataoko mifanesy reto zavatra anankiroa reto de ny fanokafana ny maso ivoan'ny Madagasikara any Abu-Dhabi zany hoe any amin'ny tany arabo nakatoavana zany tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly de teo zany hoe mifanohy sa tsy mifanohy ataoko mifanaraka fotsiny de nakatoavana ihany koa ny paikady fanondranana volamena ara-dalàna sy ny famerenana ny fandrafetana ny tahirim-bola mena nasionaly mikasika an'izay de misy ivandraisana ve eo satsia fa Madagasikara tany aloha tany tao anatin'le fionana tao amin'ny zareo arabo de efa nisy an'ilay karazana hoe ohatran'ny zareo no amatsy an'ilay orinasa fanadiovana volamena tsy de nisy toy antsony moa iny asa ihany koa hoe manahoana ny tahirim-bolamena ao an'ny banky foiben'ny Madagasikara vo andro vitsy zay sady hevitra nentin'ny mpiaino ihany koa hoe mba tavaverina tsara anatiny any amin'ny fanjakana marina ve anaty tahirim-bolamena amin'ny fanjakana ve lay 720 kilao farany teo naverina tany Comore sa nanahoana de ny amaranantsika anazy anankiroa niresaka autoroute zany io moa ay zay le nitenen'le namana tsaroko hoe atao lalana mpitana ary zala miala tseny namana efatra amby roapolo isan-jato no ambaran'ny fanjakana fa firison'ny asa arovitaina ho ana hatramin'ny faran'ny taona 5 amby roapolo sy 4 arivo zany hoe am'ty taona ty ny 20 isan-jato tsy vo zao ny resana an'io fa tamin'ny taona 3 amby roapolo sy 4 arivo nefa nisy hoe hovitaina hatramin'ny faran'ny taona ny 20 isan-jato de asa hoe anahoana ndray am'ty ndray mitoraka ty de ny farany lalana makany tany fotsy saofika zany nampanatenaina fa hoe amboarina satria no ametrahana an'ilay tobiby ary herinaratra mahatratra 2 amby roapolo amin'ny 100 megawaty de asa hoe anahoany fa efa ela zany resaka hoe ataontsika saofika ohatrany sanatria malaza tsy hinanana tahaka ny vitsaona zay lay sary mitranga lohatra eo an'izay le baolina ary tania ifandresana ianao koa zany de manatsara mifakafo mahafinaritra ary zalahy mahafinaritra ary namana isany samy nanaraka daholo moa malagasy fa isan'ny hoe mba
tondra fifaliana mampiakatra kely mitondra fifaliana sy mampiakatra ny heridika sy ny fanantenana ho an'ny mpanaraka baolina kitra ela zay zay fa nahita tory taoriana ny fijerevana baolina zay niandrandràna fandreseny zay a Kana ka malemy ino maly iny tena mboa tsara napy reva mibare hita taratra zany lay zavatra tsikaritry aloha zalahy lay hoe fatokisan'ilay mpanazatra na mihetraka an'le hoe mpilalao vao sambany a vao antso tonga de hoe mijoro tena hoe tao anaty ary hita lay tandemy manany fiarahana miaraka na teo amin'ny vodilarana na teo amin'ny avonikanja na ny mpanafika fa nisany hoe meko ny tena toraka voninkazo aloha ho ana manokana de i Clément Couturier zay tena hoe naiza vao fiany tena hoe hatrany any lohany ka hatrany amin'ny vodiny tena enjana tena ary matanjaka lera namana manana teknika sy fahaiza manao tena hoe afaka nandrava ny fanafian'ny mpifanandrana fa afaka nanosika tsara koa an'le hoe mpanafika atsika tena hoe hita tsara ary nafinaritra ny rarina de isy no itoy ny vokatra tahaka an'ireny reto zany tsika eo amin'ny larana voalohany vonjomaika mialohan'ny lalao an'ny Malisy Comore sy Tchad sy Ghana mbola tsany amin'ny andro fafolo moa ny fifanitsanana io fa ny vokatra tahaka izao de fa tsara aloha zany tsara foana satria mitondra zavatra tsara miabo mila marisany Ghana tsika amin'ny latsanainy zao a i Dagomas Tchad zany ary Centrafrika fa azozaina fa moramora hoanina amitsika Ghana sy Comore manana isa 5 avy zany hoe fa tara lalao ray ao aorianatsika ao aloha ao aorianatsika moa zany raha ny tontolon'ny mondial aloha zany ohatrany hoe fa mba milany tamin'ny ratsy aloha fa tsy fantatra aloha fa ohatrany ihany aloha ny doantsika tamin'le 7 sy 2 amin'izany fotoana rehefa nandeha am'izay tany Matomasina sy ny tariny de ohatrany nanomboka nanao atsala resiresa lava fa zegny mba tsy verina am'izay fa tsara hita hoe natao vodilarana ary isany nanova zavatra ihany koa ny antsona n'lay mpilalao vao sambany ihany koa ny joro a tsy hoe ty voatsika raha miteny an'izany fa hita taratra lay teknika sy fahaiza manao Marcelin Arson raha Marcelin isany hoe tena fa ny mpilalao rehetra tamin'ny akapobeany de hita hoe tafiditra sy na iniaraka ary tena nanao tena hoe nanao ny aintso zavatra ny tedavana fandresena ary na lay hoe fanoloana mpilalao na lay remplacement ary hita hoe naombiny nampidirana anjiva sy jaina tany amin'ny hoe 10 minitra farany fa Ghana malemy eo anandray zay moa zany teny zalahy tato hoe fa nareo koa ve any rehefa mba maresy terazana fa Ghana malemy le veaty zay le hoe rehefa misy ny fahombiazana de mila asina valiana sy fetiana ninona hoe lesoka sy ny sisa tsy maninona ty hafana foana rehefa mahomby tsika koa miteny sy mitsikera rehefa misy tsy fahombiazana na lay omaly ara mety hoe misy ny lesoka kely lesoka samy hafa mila renina fa rehefa hoe nahazo vokatra aloha tsika de tena hoe mitondra heritsika asetra voalohany no an'ilay mpanazatra aloha Rakoko i famaranana faraparany eo anatin'ny ilay izy i Centrafrika dia narezatsika foana raha am'izay tany amin'ny 2010 sy 2015 any ngamba atsika no nahita baolina mba tsaratsara ny eo tamin'ny Centrafrika fa de resiny foana atsika zany na teo Mahamasina na nandeha nanafika tany nisy tratrany 0-0 roa tsy nisy 3 sy tsy nisy fa de zao tsika de nanala vela zany ary irina zany ty baolina ty zany mbola itoy le fandresena amin'ny Ghana amin'ny 10 alina amin'ny latsinainy zao ary raha ohatra ka mba maresy amin'io tsika tena mba any 20 isan-jato any zany ny heritrika fa atsika miakatra amin'ny baolina manaraka hoe mba anitraka zany rena ito lay tandem mitarika zavatra miabo reny ho an'ny ekipa pirenena na eo ny resaky hoe politika fitirana amin'ny fitsapiana politika fa zany efa tokony esoriny efa tokony eto isy arivo bavao ho an'ny baolina kitra eny ary arak'izay fekira famantarana zay de efa ho arabaina indray ianao zany aloha efa tonga miaraba tompoko salama tsara dao ary mandroso ianao salama e manahoana zetina salama tsara daholo zay rehetrarehetra ianao manao ianao moa ny tafiditra voalohany sao de anaraka eo ny rehetrarehetrako ay ve mba iresaka kely an'le baolina zetina andao za tsy izy ary de efa retiko ry zalahy saimba mahafinaritra le natao zalahy na infantana mihitsy zany le sélectionneur tena na infantana izy fa ny zavatra azo atao manaraka rehefa misy oatreny tsy le bankely eto amin'ny tanàna koa ny tsy mahay zalahy fa tena oatreny mihitsy ho fanaovana azy ampidirina tsikelikely de fadindreo tsara le match ohatran'ireny
fa le izy kely tiana rehefa ohatran'izao a efa mba mandeha tsara ohatran'io le olona didirany zalampanao politika indray de io ndray fa verina tamin'ny zéro fitenena de zay tena mahakamanlisy fa tena hiasa malalaka io coach sy sélectionneur io a mihina fa tena lasa ohatran'le tamin'ny taona firy iny barea de temba tsefatsefa tsy aty ho any godeliba teneko mafy mihitsy ianao ve zao sa hivoaka ny trano miteniteny foana ianao fa tena nataony bary an'ilay be zany le manscoro a aiko voatoraka ny tabiany talata maty eny ianao zao raha mivoaka eny eny ake be voatabi sady be be le izy zay fa veloma gote mba misy dédicace kely zany ndao raisana inatsy manahona tompoka tonga soa ianao e allo miarabary zareo a eny ino fa miazany zany amin'ny politika de raha mahity raha ohatra ka mba mitoy zany reny de hoe hita ihany ny volaniana amin'ilay manazaka lafidy io apetraka hoe fa ino bebe mbola milaitiny zany fa hoandreo mba nisy hitandrana zay misy misy fotoana zao de tena manao mihitsy hoe tsy misy zavatra manahirana zany eto firenena nefa jereo tsara no zava-misy zao iainatsika zao de mamifampantanina ny tena hoe mbola misy mpitondra fanjakana ihany be eta reny zahatra avoaka ataony le meziary eny nge mianaty iny manona ny anara fa vasokajy eo anatin'ireny film an'olon-dehibe za hoe xxl zay tsy azy jereo ary tsy afaka mandeha ny anaka no avoaka any amin'ny tambazotra-pire tserakely de mivoaka amin'ny aina manjery tsy hoe aina manjery olo za fa nisy aino ngambe fa tsy amjery fa tena mampalasa saina anao hoe misy ray amaky tonga ve eto Madagasikara manana raino sady mila misy andro izy hoe alefa mandeha makany de mitendry zareo amin'ireo zavatra ohatra hoe mikanjaparea fa vita tena vita ve izy de vita tena vita de io zany ny fahantany vao lazaina fa tsy mbola nisy fanjakana mizara zany mangano malagasy ray manontolo nahazo vola tamin'iny ampahan'olona fotsiny indray no mahazo vola am'izay hoe hitsy ny tinomenina iro ny tinomeny na mbola misy ampahampahan'olona koa mpanakarena ny perona afaka mbola mamerina miantso ianao rehefa aveo fa no ranindroa minitra nindroa minitra mantsy nitapitra iny efa io anoratanao io mihitsy le laharana ahafahana miantso ange 32 11 62 80 33 14 62 80 34 14 62 80 no WhatsApp ihany koa efa misokatra foana eo plus 261 32 11 62 80 efa miakatra be le vidim-piainana fa nareo nge farina amin'ny zavatra tsokony ho izy ahoana tsara ny ainany eto Madagasikara SMS nalefanao moa ianao tsy afaka miantso de zay no namakina azy ndao ary miarabanao toageto izy ampahan'olona fotsiny mba mahazo vola ary zay hoe amina toe taty olona era Madagasikara io mahazo vola daholo ka hoe io fanjakana iny tena record mafizaham-bola ho an'ny malagasy fa raha fahatana ny zaraina de record tsara mihitsy io am'izay fahatany malagasy tsy fandream-bany amany nitaiza nisy nampiteny mona ohatrany zao ny casse-point reny tsy misy toerana tenina hoe voafolapoloka kely fotsiny ho andro de efa tonga de efa hidina le toerana fa tsy miasa tsy satria matahotra an'le hoe voendaka anday de mirongatra ohatsy zany le tsy fandream-pandemana de hoe tsisy an'izany io fa ny eo ihany mineo zany hoe le filaminana ihany zany tiandry zareo vozina ny fahantrana zao ia zany amin'ny resaka hoe fikompirenena frantsay ho avy eto za zany tena mahita mihitsy hoe misy zavatra asa mba adika hoany fa de tsy fantatra hoe fitaony mandray volamena avoaka amin'ny hoany manaraka ny hoany am'izay resaka mandeha eo tsy fahity zay io satria ngano io azonao tri na ho azonao tiany na ho azonao tarafy na zay zavatra misy azahaka efa tsy mandeha fotsiny de mandeha
ireo no mivoaka hoe fa voalo hoe tsara ina andrahoany ray ny fivarotana volamena ara-dalàna mba tsy simindrisoresy zany izany eo ihany fa le fitandrahany vahoaka madinika zay iran'ireo vavy entana maninona zany reo navela hitandraka fa maninona ty malagasy navela hitandraka de ireo vidiaro malagasy fotsiny fa de ireo nomena hoe menao heritandrika izy menao bulldozer menao iny izy hiady amin'ny fitandrahana amin'ny angaty sy ny baranina le tokony mahetraka le fanjakana ny amin'ny hoe mba hampahela ny aren'ny malagasy voarika atsa zany any zany hoe tokony anampitsina mihitsy ny tantsaha amin'ny lafo fampikarana rehetra fa ty izay ihany ny fanjakana efa tsy mahita mahatrona ny orinasan'ny olona zay mitsangana tonono tinona moa zany miaina mikasika ny hoe fifandraisana amin'ny lafrantsa eto Madagasikara zany manomboka amin'ity an'io ty ny ministre délégué misahana ny raharaha ambahiny Europa misahana francophonie sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena tany Mohamed Sohili isiny fionana amina tompona ndraiky tsara-panjakana samihafa anisan'izany ny hoe fanaovana soni fanomezana vola de mitapitra euro amin'ny fanohanana sehatra ny fahasalamana sy ny fiarovana ara-tsakafo zany amin'ny ty an'io ty iarahana amin'ny ministre ny toe-karena sy ny fitantanam-bola de raha pitsy ihany koa andray anjara amin'ny fiaonam-be ministerialy ho an'ny voameran'ny COI zay resana aloha hevitra fambolena sy ho fanomanana ihany koa zany an'ilay fiaonam-be atao amin'ny aprily miarabe eny tompoko salama salama tsara tompoko de lerapany titapiranina alovana lesy de mba asoanareo koa mahakasitra de mba irarina tsy savia-pona politika tsony mba nanao malalaka ny mpilanasy mpanazatra de mba afatra koa mba mambarina le vidiarana va nisy tsy mety tena ngamba ohatra ny tadidanaka de zany misatrabetsaka to andao ary ny faniriko ritina velikira mihitsy le raha namanaty ka hoe synareo hoe tsy idiranianina tso de mba tapakatra ambody de mba manamafy so izy tendray mafakatery ambodiny le trano kely anatery tsisy nidirany zany asa aloha miarabe eny tompoko andao za tsy izy efa tafiditra salama tompoko salama ianao salama tompoko anao resaka le resaka famatsim-bola hoe itabelo mahazo amin'ny tsembrana teny torateny zareo 67 tamin'ny décembre ny fisoratana anarana 160 no nahazo de tamin'ny janvier tapatapaka janvier nahazo le 100 000 ariary de tamin'ny février iny nangona ndray fa omena ny ambany de mitambony de tsy maintsy mamafa fa lalana zany menenina amponina de sam'izao nefa izy tsy azo na mafalalana nefa amponina fafalalana efa vita fafalalana efa vita vola tsy azo sam'izao ny ambany tsy azo eny anadio zany tanàna fa mampita azy za fa 67 tam'izao tsy nahazo ny sasa voavoaka ny lista tonga de mahazo le 250 fa ny 67 atsimo atram'izao kola tsisy misaotra toko magasetaka misaotra tompoko rehefa nytenenina de mba omeo zany zavatr'olona zany fa misaotra anareo aloha manadio ny tanàna iny tokony diovana foana ihany ninina mety ho tambony sy tsy tambony satria ny fahadiovana no miantoka ny fahasalamana ny olona salama ny afaka mamokatra rehefa mamokatra de mandroso ny firenena tsy maintsy mandroso ndalany famokarana de zay le izy fa mirarosoa de misaotra ny amin'ny fampitana vaovao ho fandaminana ny fiarahamonina daholo zany rehetrarehetra zany isorana zay nampidina vidim-piainana o fa de tena nedina ny vidim-piainana vidim-bary niakatra 4,000 ny kilao 570 ny raikapoka ny vary mahakolika nisy niakatra zany de nisy nidina vidindray legioma tsy mary nisy vidina kely ny argovera eo amin'ny 570 ka hatramin'ny 2,000 ny kilao ny voankazo eto tanàna somary efa moramora ihany ko ny ovy efa hatrany amin'ny 970 ka hatramin'ny 2,000 ny kilao azo atao tsara amin'ny sakafo ara-pahasalamana ndo ary
ndao raisana misy faneho-kevitra ihany koa io ataon'ny namana tsara ilay vokatra tamin'ny Centrafrika fa amin'ny fionana amin'ny Ghana no isan'ny hoe tena andrefesana zany ny fahaiza-manao ho an'ny coach. Efa zava-dehibe ilay fandresena teo hoe fa nirariana itoy seza faharoa zany io ho an'ilay mpanazatra vaovao amin'ny fandarana sy fijirena paikady andresena an'ry zareo Ghanéana satria isan'ny mafy ireo sanga taty Afrika fa izany naty zany samy tsy manao kanina miaraka amintsika lory zany samy tsy tafakatra. Nareo moa mangataka dia omena ilay satria efa tao ambany maso anao aloha raisina kely ny antso ary eny tompoko mifanato sotra indrindra manao matsa impiry zany zalahy araka ny vaovao zay efa tenenareo teo hoe folo ny matsa atao zany manana mbola lalao dimy ny Barea Madagasikara vao tapitra zany le azakazaka amin'ny fiadiana ny tapakila ho any amin'ny coupe mondiale enina amby roapolo sy roa arivo reto avy le lalao teo fampatsahivana fotsiny raha ohatra ka ataonao anatin'ny kahie fitadidiana na ihany koa ny finday ny faefatra amby roapolo ny volana martsa dimy amby roapolo sy roa arivo Madagasikara sy Ghana faefatra amby roapolo ny volana martsa ny voalohany volana septambra dimy amby roapolo sy roa arivo dia mifanandrina Madagasikara sy Centrafrika voalohany volana septambra iny ny fahavalony volana septambra kosa fito andro aorianany iny Madagasikara sy Tchad ny fahenina ny volana oktobra Komoro sy Madagasikara ary ny fahafolo ny volana oktobra kosa i Mali sy Madagasikara ireo zany le lalao anankidimy zay mbola ho atao Mali zany ihany koa anisan'ny manana ny herintsika azo lasaina zany hoe Ghana sy Mali anisan'ny mafimafy kely hoanina atao anatin'izay ao anatin'ny groupe-tsika io ary le fanamarina hoe zay voalohany ao anatin'le groupe tonga de avy hatrany dia mandeha mankany amin'ny coupe du monde fa tsisy resaka tafita avy hatrany sy faharoa zany mbola miady tapakila amina karazana hoe endrika fifaninanana amin'ireo avy any amin'ny continent hafa zany mbola mafimafy raha larana faharoa fa tasina zany mila maka an'ilay voalohany aloha tsika koa moa tsy hoe tatao mamenaka hoe be famatra ny roniny ka tsy asiana ny vetiny fa efa zakatsika koa ve aloha zany le manao mondial resaka fiola ony le resahana satria misy manontany ato hoe aleo ve aloha andeha dia hita eo zay marina fa tamin'ny kanina aloha zany ny tamin'ny sivy ambin'ny folo sy roa arivo ny resaka maro ny resaka nandeha tsy ampy ny vola dralatsy dia nisy ny atramina hôtely ny somary sahirana nefa ny tanjon'ny filo fédération dia hoe andeha mondial dia ohatra raha eo moa raha toky ahoana ny fandeha zany mondial zany vera vola tsy toky vola be ve zany le mandeha mondial ohatran'ny resa zany hoe mbola ho ataontsika fanadadiana manaraka hoe raha tena tavavoaka amin'izany marinitsika
de ohatrohatry ny ahoana indray ny amin'ny resaka baolina kitra fa miteraka zavatra miampy sy mampiakatra ny heritsika foana ho any fahitantsika fahombiazana sy ny fijerenany tena hoe ahoana ny anatsarana azy ity tsy misy fitsabatsapahana tsy misy fanaovana fitaovana politika fa raha nampy amin'ny fitondram-panjakana adidiny zany a tena hoe manampy amin'ny fombadio a de tena hoe aza-pijaliana ny boakely aza-pijaliana ny mpanazatra fa hoe raha misy ny filana ara-bola ohatra hoe tsy haiko hoe manana olana amin'ny fitaterana sy ny sisa fanjakana eo toko mamaha olana aingana de aingana tadidiko tsara masy raha rena mba tsisy moa ny olana takan'izany tadidiko tsara masy tokony afalamana le côté-côtat tamin'ny de 7 reny a zay le fitenin'ny tanora côté-côtat na le fifanampiana hoan'ny kane de raikitra daony reo le groupe kely rehefa mahatsapa ny olona hoe tena misy zavatra tsara sy mahomby sy finiavana ao anatin'le izy a ary tena hoe misy madio sy mangarahara tena manampy rangahy malagasy tena hoe fa tsika afaka manondrana zavatra be deaibe satria ny vavao miparitaka sy malaza any Eropa indray aloha zany zao de tsy ampy ny etody any Eropa tsisy akonga de mifanelika ary zalahy fanelika ary zalahy satria de ny zavoka koa mbola be deaibe tsy anosiny la réunion zao de afaka ataotsika manondra zavoka tsika mavokatra be zavoka anankiray eny la réunion zao de miarivo sy raha ianina eo ny anankiray ity lany ny atody maninona rambandao mba hiketrike tsika mantsy malaza biopy ary tena tsy hoe malaza fa tena piopy mihitsy amin'ny falanin'ny atody ny Eropa moa zany de manome tsiny ingia Macron hoe lan'le silamo manao ramadan ny atody satria amin'ny riva miletika masoandro zalahy de mihinana be fihinanam-be fa ny atody mihitsy ny lany tsy maraka zany tsy maraka ny filan'ny olona atody asana efa tsy mahavidena ihany tsonkory zalahy de ny atody ny atao ripaka fa mety lalana misokatra ho atsika zany asa aloha hoe ahoana ny atao mba ahafahantsika manondrana atody betsaka lalam-barotra tahaka an'ireny betsaka ny hoe opportunité des affaires na ny heritsika ahafahana mandarasy mampiasa vola fa zay le fanamorana sy ny fitadiavana lalana ihany koa an'ny mpandraraha malagasy zava-dehibe betsaka reo atsika asa samy hafa mety hoe lasa resaka ambony latabatra ve ny betsaka amin'izy ireny fa na izany zany tsara foana ny fisokafana sy ny fitadiavana lalana ary zay ny antom-pisiny ireny vondrana sy rafitra samy hafa miahy an'ireo hoe orinasa sy mpandraraha samy hafa ireny fa misy vaovao milatsaka ry zalahy eny tatitra mikasika an'ilay nisitrangana loza mpifamoivoizana an-dranomasina tany abelo tsirbiana olona 30 teo no nandeha sambokely 3 teo zany raha ny atotanisa vojomaika nisy 4 efa avitra misy 5 namoy ny ainy atreto asa hoe anahoana fa ny rarina hoe mba ho hita soma tsara reo olona zay mbola tsy hita ao anatin'izany zay moa no tena firariana de malagasy miray fohatrany mihitsy ohatrany tadidiko le manamboninahitra anankiray le hoe nilatsaka ny helicoptera nandehanany de nifampitondra mavaka daholy ny rehetrarehetra de avitra soma tsara mivavaka kosa manova zavatra ao raisana ndray ary ny antso manaraka de toizatsika feo eny tompoko miarabe eto Antananarivo renivohitra de mbola mitohy amin'ity andro lakamisy ity fa nisorana an'ireo mpivarotra sy fiara tsy manara-dalàna eny amin'ny arabe ny fahaleovantena sy ny manodidina ataon'ny commune Antananarivo renivohitra misaotra aloha misaotra ny amin'le fa za mahita hoe tokony ho fanomboana ihany io le eny amin'ny arabe ny fahaleovantena iny fa tokony ho tohizana ary tena tao anton-draharaha mihitsy ny fanalana mpivarotra sy ny fiara tsy manara-dalàna eny amin'ny lalana eny zao zany tenendrindrehateny lasa parkina rehefa tsy manana parkina tokony mbola tsy hividy fiara aloha zanako 10 taorano malalana zany vidy fiaratsika ary dada afaka firy taona de aiza miparkina de davina aloha zany miparkina de zay vao vidina ny fiara ho fandaminana ny fiarahamonina keny aton'izany de mba miala koa le polisy volera ifanaovan'ny vola polisy volera foana angeny hatram'izao ka zay miresaka le tena hoe de aorina netana lasa commune de apetraka netana fa lisy tena fifampitezana sy fifanabeazana
hoe tena lamina tokony hipetraka sy andeha ho azy zany fa hitantsika moa somary ohatrany hoe tsy maintsy enjakenjanona kely a zay o tongatonga saina de sanatria hoe atao tahaka ny ataoko sanatria tahaka ny omby hoe miela ambenana sy karavasina zay vao anara-dalàna eo marina hoe satria fitediavana io a de inona no karazana hoe fipetrana mesure d'accompagnement raisin'ny commune sy ny mpitantana sy ny mpitondra fa tena misy aloha zany hoe karazana vahaolana ampidirana an'ireny olona reny any anatin'ny tsena fa hoe ny mpivarotra ny mpividy ihany koa no mila fahatongavatsaina hoe rehefa mividy a tsy eny amoron-dalana fa miaraby manaby salamy salamy ahoana zany rangarety le vata préscolaire ao anakakely vatra inona préscolaire inona ndray rangaty zany zay raha mampifarana manarana de le roa faraky ny togary mba le fasikely zany on de namana eny efa voaraintsika iny de zahantsika lameo ao nandray zany teneninao zany fananam-panjakana matosahirana fanjakana am'le izy tsy azoko eny efa mety hoazoko ihany rehefa aveo zay ny afatra tonga zany hoe fananam-panjakana matosahirana ny fanjakana amin'ny fiarovana an'le izy ao raisina andeary ny andro manaraka eny tompoko tena makamy le anaty bus 637 amin'ny 7 za ny omana eny malaza ny fitaratra idina ny pilalo telefona sepotra de samy mifanajany anatin'ireny fiara fitateram-bahoaka iraisan'ireny tandremiany koa nefa ny le mpisitona vary avelany iny mihitsy ny anidina fitaratra nefa rehefa mita fitaratra de somary sepotra ny olona ihany koa samy manana fahasalamany sy ny oriny a firy kely am'ilay resaka siany sy lalana sy ny sisa hoe tsy zavatra vanina ao tsisy fampandrosoana vanina raha tena hoe mbola iny tsika tsy anaja lalàna de zay misy ny finiavana zany apiditra mivaritra ny anatin'ny tsena fa tena hoe lay fahazarana ihany koa ho an'ny olom-pirenena ho an'ny mpanjifa hoe tena mba mila makany any tsena tsika rehefa hividy zavatra tsy mividy eny amin'ny varitra amoron-dalana fa tena foana ho azy ireo fa tsisy manjifa eo e ohatrany hoe zay le fiara-miasa fiara-miasa ny ao ny vetivety kely toko raha filamandana ny pejin'ny toporadio toporadio zany efa andresana to anatin'ny topomaso ihany teo fa raikitra rangaty zany le izy androany le kay le daty le foanana le sisisin-dalana le anala kely dia hoe efa miantso anao ay zany mpitandro ny filaminany fanekena ny fanarahan-dalàna no mitondra fandrosoana ihany ko fanarana ny gadiboka araka synoatra an'izany fa zay le fiara-miasa zay le fiara-miasa ety mba hanetanana antsika ihany koa hoe sy ohatrany hoe tetsaina mielaelany hoe satria izahay manitra de afaka mandika lalàna tsy mifantrana ny andika lalàna tsy alokalofana am'izany tena mialatsiny mety hoe betsaka ny sosotra sy tesitra am'izany fa fifanabeazana le izy ary misy foana ny vahaolana hafa ahafahana hoe tena mamahandreny fanapaha-kevitra zany efa ndraisantsika teo aloha hoe mba misy ohatra hoe ny finiavana sy hoe alora anganareo alefa any am'tsena de makany am'tseny nareo ny mpitondra fanjakana koa zany ao anatin'izay mila tena hoe manana vahaolana hoe tena ahoana ny ananan'le olona reo toerana tena milamina sy anatin'ny tena tsena de mila fehezana ihany koa fa tsy hoe miala ny mpivarotetsa amoron-dalana androany fa tafiditra ny anaty tsena de misy hafa ndray tonga eo am'le toeran'iny tapitra de mitombo foana le izy marina zay koa ny hoe izany any anatin'ny toe-karena sy ny resaka fanananasa zany tena zava-dehibe ary mikonty be ilay hoe tena misokatra sy misy ny famoronana asa misokatra ny resaka hoe famoronana fandrarahana maro samihafa fa tena rehefa tsy mananasa ny olona rehefa mahantra ny vahoaka mitombo azy reny sera tsy ara-dalàny reny fa tsy midika nefa hoe le fierina sy tsy maintsy arahana satria le izy hoe aiza zay nipetraky le sakafo hoanina androany araanareo ve zany zay nefa ny tsy hitanay zay atao taxi bicyclette zay voananareo makitra ve zany zay le izy le asa
ohatra ny eo amin'ny job atsika manko manana an'ity job premier jour de l'emploi ty a maro ny asa ho ary rehefa nandinga tatoato tao anatin'ray volana sy tapany misy asa tsy mila diplôma ny tianao tsy mila diplôma zany hoe tena misy le asa fa ilaina kosa finiavany tsirairay zany mba anjifan'ny gazety mba hikarokaroko ao anatin'le izy ary marina tena nitoky raha falamanana teo fa mandray ny mangataka tsy mahazo anatin'ny tanana moa ny miteny tsisy miheno enatry ny vava fa mba efa mba niteny any misy zany de le hoe lalàna mife zany mitoky brito namana brito efa manazava foana hoe mba alohan'ny ananganana an'ireny le fivarotany reny de mba jereva sao de mba zavatra tsy ahatry tony sotra isorana ny ray aman-dreny izy moa any izy mikarakara sy mikolokolo any izy mba ho avy eo amin'ny fotoana zay mampity azy fa de tena tokony mba itsika ety amin'ny tanàna kosa tokony mba eo ve de anaovanao tsena kosa nefa misy tanao zao fa lalana zao hoe de atovanao tsena ny eny amahazo koa manko misy an'io koa eny amahazo eny saika nareo moa ve eny amahazo eny fa lefa ilana lalana sisa izy moa zany mampalahelo mahafinaritra mahasomasara raha eo andao alamina de arindra le fiarahamonina fa mety sy mahafinaritra eo andao ary avoaka aloha ny omby de hoarahana reto karazana dokam-barotra reto de hotoizana ny fandarana hatramin'ny sivora sasany anoany ndao ary misaotra nareo aloha zany am'le someso isorany keo nafin'ny teknika zany fanantenana zay fa kinga mihitsy ao anatin'izay fikirakirahany zay ny olona mivoatra tanketsa kisolo ary moa zany kitapo fiarofana zany ary atao hoe kisolosolo dimony vary zany efa tonga any keo ny antso miarava ary eny te tompoko efa tafiditra anao eny tompoko tatia tena be pensiany famitaray zay tompoko fotrona filafilay le association fidy le fizarana vola de ohatrany akizatavan'olona be le izy ka raha mba fantatrareo numéro de mba resoa izy ampanajana zafady efa tafitany aminy zany afatra zany satria anao efa niditra mivantana zay misaotra zay mba fitarainako somary matetika koa ny fitarainana mikasika neny lay toanarabola izay ny fidy no nampiandraketina ny fitsinjarana azy tsy ny fidy no hoe tompony voliny fa vola va mipiara-miombinantika izy iny va ny io zany ny rafitra hoe mizara azy de nisan'ny fitarainana voaray hoe ny andihan'ny faharoa mbola miandry miaraba miaraba tompoko miaraba salama miresaka le barialo arabe retiko tsara kapizary raha ihany koa fa de jeu mba misy affairage misy zany ohatra hoe maimpoa ihany ianao any de metaka afatra ho an'ny flouan fédération raha mbola tsy flouan fédération ava de ohatran'io any ny composition netiny rekira be sandratana de naiteny ianao hoe maninona ampitehana amin'ny baolina kitra malagasy anga de tsisy mavita mihitsy etatoerana de même zao le izy io ihany tamin'ny androny irikira be sangatana mifantatay fotsiny zay hoe mandesy dare de niresaka momba amin'ny fidy le vehivavy teo be passion teny hoe raha misy fifandraisana amin'ny fidy de oza hoe makanisy ao fokotany eo akatombo fa eo ny ero amin'ny fidy fa teny ho atsika hitako aby raha tombo napanahery mihitsy le fotoana amin'ny fidy matsiamaza hoe rapitro voaraina be de amin'ny roa mbe folo alina le olona de efa miandro teo be de be miaraka amin'ny fidiky miaraka amin'iny amin'ny fola nge reto vo tonga de fidy miaraka amin'ny vola de am'zay amin'ny folo zay nalefa eny amin'ny astral alefa ety pasony boropokotany de alefa eny amin'ny astral de miverina ty amin'ny boropokotany zay zavatsy zay efa fotoana elabe faty manderaka azy olona marina efa tokona le olona tsy manano zay matoa zay manao anjeny kanefa maninona natao anjeny le olona misy olona lafaka tamile anarana voalohany de aveo nisy tafita marina ny an'le ramatoa teo nisy tsy nahazo tao amin'ny astral de za zany tena zay makanisy amin'ny boropokotany eo amin'le liste io fa misy numéro amin'ny fidy eo misaotra hoe rehefa mahazo vola de ampiasao ny vola mba hitady vola ohatra hoe fa le izy tena varotra na ohatratrotran'izany tsy le olona no metsika tsiny fa hoe lay zavatra tahaka an'ireny de efa iendrika amany hoe tena sahirana rahangano malagasy
tena hoe zarany ary zany misy an'le ny zavatra reny hoe sitra ny ahay tena anatin'ilay fitoram-panjakana mpanalalana sy mpanamora ny fahafahana miary sy tena hoe mivelona fa reny zany taratra hoe ohatrany hoe sanatria lasa fitezanany olona ihany koa zatra tolorana fa tena sahirana lasa tena lasa fiheziny ianao de sahirana enjany zany hoe amoroamby folo raha alina nefa milahatra nefa mifolo maray amin'ny folo atoandro zay hoe mandeha ny fizarana tena ao miaraby ende tompoko revôvaty ambady fotsy resaka ve vola ihany zay zao niandro fotoana zay le zao hoe rehefa omena de omena fa izapofita firaina rehefa okafamitandranzany betsaka makasitraka misaotra makasitraka mbola mitsaky moka sitranay vaza mihetsika araka teneniko foana nisy fotoana hoe tena sitranay vaza mihetsika fa tsy mitondra ninina marina re sisy lisy nge tena marina kely lisy eny mbola mampijaly koa nefa le izy kely mampijaly ohatra ny aretinify zany ohatra miparasy ien tompo miaraba salama re avaty tosy le mia avy any tosy izy io ve moa zany marina mora zarazaraina zay lasa beda be ny tsy mahazo beda be mba te azy de raha makafana am'le vahoaka am'le mafasairana sy mba misy lalana hafa hoe mba ahafahana mampiasa ny ina mba hitisahany be maro tsara ohatrohatra zay zany fa le zarazaraina ty de misy somary misy lasa ianao letika ianao de ny letika ianao de fa mba misy fampahafantarana resaka le baolina kisa hoe resaka mombomboman'ny ekipa zany de hoe efa mikorina ao anatin'ny rano zalany baolina ozy lay mpamakafaka resaka olona moa zany hoe Jean Arson Marcelin de zanaky Arson Jean ilalao tao amin'ny BFF iny John Badio zanaky todikely avany Toliara fantatra ihany koa tamin'ny baolina kitra de Ryan Ravelson moa zany zanaky Pierakely nilalao tao amin'ny Simelta Eladari zanaky Clovis mpilalao-ny saute masiny BFF iny zay tsy nanaovako baolina satria za tsisy rasy mihitsy to dia tany moa zany rasina kapiady akonga rasinay de vava de ao zay tsy samiavakonga ny taleta fa raha samy mpanao baolina daholo izy any ioraka re anatin'ity fifantsanaty raha ianara Ravelson tafisy anatin'le hoe mpamony baolina telo voalohany aorinany Mohamed Salah zay namony 5 i Trezeguet mbola Egyptiana ihany koa namono 5 de i Jordan io Ganiana raha ivondrona amintsika namono 4 raha ianara Ravelson ihany koa namono 4 zany hoe mamono ray zany izy de ao anatin'le hoe co meilleur buteur ao anatin'ny voalohany tsiary zany ary entana ila zana sy resana foana hoe maherangano malagasy mamisongadana amin'ny lafindrehetra mihitsy lafindrehetra mihitsy tsika koa anatina bolina tadio tsara resaka pétanque napiaiky ny maro rehefa tena champion du monde mihitsy voaingana kely moa zany fa tsy hoe zavatra tantaraina tsy angano zany ny resaka rugby koa tsika manao ihany fa kely vatana kely fa manao zany ento miarabe miarabe le resaka ina le vola zarazaraina te fija izany ohatra mampalailany manambola vaina kare vetra le mba anaovana zava-tembolany ka ny olona manao anaovany olona periferiky satria le vola zay de zarazaraina fotsiny tsy isy valerany ao sytn'olona tokany raha tsy mavita ampisan'olona ana zavena tsy ampoan'olona tena tapela ampamatra tokony tsy mety any fizara lasa mizatra ny le olona miady makany fokotany fotsiny nafitondrarao manolotra azy tsy mazika fititavana ohatrany raha tokony tena mana toko mbo atao asa ilomantsaraiky zay hoe zay koa nde lahatra lahatra dolo voka malagasy sa tsy araka zany zay vola tirakosa be amizany saraketaka misaotra indrindra e kasikany raha sady mahazo vola zao a no mahazo tany eto revitra ho any zay afa mikasikan'leny hoe ivola fanampiana io taratra sy manamafy zany hoe anatin'ilay fanampiana fitserana izy io ho an'ny Madagasikara noho ny hoe tena mahantra ny vahoaka tsisy tena hoe to azo entina
ahafahana tena mijery fa raha mijery le atsika hoe ny tany fahatrany hoe hatrany amin'ny valopolo isanjato zany hoe azo sokajiana anatin'ny hoe mahatra avokoa ny rehetra fa le izy ho anapahan'olona dia indraindray tsy ataoko hoe indraindray iny anivon'ny fokontany a tsy iny anivon'ireo hoe rafitra mpanadiady a mikasika ny hoe misitraka andeny misy ohatran'ny sanatrika trano atrano a dia le tena hoe lazaina vasahirana voilika fa le ohatrany hoe mahitahita lalana ny amin'ireo mpanao fanadadiana sy anivon'ny fokontany a no tafiditra ao anatin'le izy betsaka nitranga maneho an'izany sy finiavana isitona lakilotsy fa na izany naty zany a raha tena mahay mitantana ny mpitondra fanjakana raha tena mahomby ny politika ara-tsosialy sy ara-toekarenena eto a tsy ilana zany kitositosika sy kizarazara zany fa afaka miasa sy afaka mahavelo tena ny olona fa matoa zany misy an'io zavatra io a dia tena hoe fatiranovan'ny tsika afaka endako tonga soena aloha miparia fa za aloha tsy mivakiloha zany tsisy makany ambilaninay zany dia za koa zany ikianja miparia mihitsy raha vao mbola politika nitondrana ny fanatanjahantena sy Madagasikara dia tsy ho lasa lavitra fa mikaka miparia lasa lavitra fa io zany rehefa tianao alefany dia alefany sy tiany politika alefa dia tsy mandeha dia izay zany antsika tenenina nikanja miparia tokony nanavitra amin'ny firenena ka nanamboarana nanavotana ny arimaty zany ny amin'ny mamaky anahy efa nalaza foana ny lalao baolina kitra malagasy tamin'ny underscore representary ny mamasina ny teo nikanja be amin'ny mamasina nalaza izy fa tsy io tokony nanavotana ny arimady io tokony arimady aloha ny lasa-pahamehana afaka nampandroso amin'ny Madagasikara tsy ilaina nitositosika famehana fa reo le ekipa ohatran'le mpivarotra amoron-dalana reo le ekipa miamanao ny ordonnance sy ny tariny dia tezatezainao re tsy voatra mihitsy dia zay ny anaovana an'io dia aleo any ny olona kivo mandeha maka andreny fa ny olona tsy kivo zany fa manana mokondoha amin'ny fomba vy amin'ny fiainana dia miezaka foana miady amin'ny fanjakana omeo le asa rehefa mitsosina reo alefasany amin'ny maso amin'ny vahoaka manaova damo ahitako ny tany ambolena atao milamina mifandripahalemana ameo fitoko-pahasalamana ny olona trandrao ny volamena sy ny anina dia aleo ny vahoaka malagasy ny trandraka nareo fanjakana amin'ny vidy dia nareo amin'izay afaka manondrana parsi miaraka amin'izay ahondrana normal tsy olana tsony satria efa velona izay mandroso ny party amboary ny lalana ny vola amin'ny fer izay vola trosainareo karakarony sisy dramomasina vidana sambo vidana vidio le drone vidio le tomobile miakatrakatrakatraka fa tsy ny anao entinao amin'ny style aminay iny tsisy iny jery kosa fa ohatra mandatra anay zany resety zany ny ilainay aiza ny fanjakana tsisy ilana ny vahoaka hanina ny zavatra ataonareo fa mambotry vahoaka kolokoloha ny vahoaka anareo fa re any ny anampy anareo amin'ny oka fakany reo amin'ny tositosika famenao izy ampamboleo asemizay izy ampamboleo tsisy mbola afaka miverina zay manana roa ambin'ny folo minitra miarabary allo efa tafiditra ianao ny malagasy rehetra manahoana resaka ovan'ny bareaty zany le anakireo io zany resaka vejery foana volontény mpitondra foana io atsisy dia misy nafidy fa rafa mipony mpitondra no mazofoka hikarakarany resaka football na ny fanatanjahantena mihitsy dia avavoaka fa ireo tsy fanjakana zany raharahany resaka fanatanjahantena na zavatra rehetra rehetra izay tsy zavatra fandrosoana eto dia araka ny teny madamata hoe tezatezana fotsiny mba misy ekipe manana litsy ero fa rehefa tsy vonona ny ampanosany resaka fanatanjahantena izay foana io na resaka sosialy io na resaka culturel io izay dohany io efa mpitondra ny tsy hikarakara tsy vonona anao zavatra izay foana tsy zatra fandrosoana eto dia manarak'izay resaka inosy tena resaka politika indray ny politika io zany dia efa fotona manana politika kanefa le politika hitondrana ty Madagasikara ty mandeha amin'ireo ny politika via fanana manana tena manokana fa tsisy ho an'ny vahoaka zany dia vahoaka zany rehefa tokony ivelona dia tsy maintsy izy ihany mamelona ny tenina fa tsy fa ny politika amin'ny fotondra dia tsy mamelona ny vahoaka zany dia misaka ny tosika fameno ty
misy ohatra nataony karana ihany rehefa resy zoma dia manotra vola razato an'eto mahantra kely apilary mety avetsy aloha ohatra izay ihany io ataon'ireo amin'ny mpitondro io satria dia karana mamilo vola mpitondro tahateniny karana no manao hoe apilary reo dia izay ohatra izay foana zany io fatsika tsisy any nameano any malagasy any fa fampahatsana ny terabilobe eo dia mirasoa rasoa azy tena fahendrena ho a le hoe raha misy olona mangataka trondro de aza mame trondro fa fitana omena satria le trondro mora lany fa le fitana afaka mitady kakany ianao de rehefa te anjono anao de mahazo trondro ary rehefa mahazo fitana de tsy maintsy miketrika hoe inany atao aizany misy trondro fa raha vao trondro foana anke misy koa ny trondro efa tsy fihinana tsony tompoko mahinanareo toporadio eny tompoko miarabanareo miteknisiana reto miarabanao hoe tsy valaratia talatamaty miaranga mba tiako teny zany mba mpiainonareo isan'androany za zao vao mba tafiditra de miasa midiko teny hoe de mba manina moa zany raha le volamena latsaka mbovoka tenareo raha nampiana zala mariasy zany koa mety reto le virina ve le volamena le virina iny de le totra ny feny eny fa salasany mamonjy alaka misy masiny etsy analakely izy zao izy io lasana nagombaovao le raga iny mapala tena mapala eny raga tena tsara ga tena marina fa hoe tena velona ny tena fa tena manina moa raha le volamena mifidy io raha zareny many zareo reo le bato analakely reo de amizay tsisy tsomy zay akzarazara zay mano teny raha ny mba sosifeviko hoe raha mba mety de zarana mba misy kesatsatsatsaka kely resako tamin'ny 2000 eo fina fa zay mantsy tsinona fikitimo koa tam'ireny fa satria zay piasan'ny afakaba tam'ireny fa raha iandrajoely zany tsy nahazo olona satria zay no forcena tao anaty afakaba no hoe rehefa mandeha nareo ty efa misy essence telo balika de mahay moa medimboanjo ny sonosy ny mpampiasa de hoe doaresy zany raha mbola afaka miverantsika rehefa avy eo mbola manana 7 minitra eo tonga de raisina ny antso ary aloha manahoana le raha nijery maro ndre tena mbola azotrona ihany ve misotroaka zareo hoe manina le mira zao zalahy io aloha misy io aloha hoe ka misy ny nampangotrahana araka atao anaty tavoahangy de tsy miova ny lokony le tsika nkely ary ambany ary ao miarabary andao za tsy izy ary fa tafaveriny ianao tompoko no kely an'le momba an'le boky teny fiainana hoe manoro le izy de manitsy de manano fahalalana tsy aloha hoe raisina tozay izy tsika nge limité ny saitsika tsy mahafantatra nanrehefa avy eo ary ao no nahafantarana zany hoe le ampiveriseratsika de tsy mitolona amin'ny nofo ao mandraty fa fanahy ratsy eny am'rivoka ary io tsy tonga no angodana andrava ary io de ohatra ny lohanan'olo tady remby isanandro feno fitaka ny tany riparaipa ndraikana feno fitaka tsy aloha hoe risina le papalamana mba tsy ho voafitaka manoloana ny ady fisira de mahay fahagagana fa misy fetana nofa de mahay fahagagana fa misy fetana ahoana ny divana am'izay zay koa mba lidiran'le goly ata be fa vo tsy metetra mitsy tika hoe kely fa tonga de hoetim-po fotsiny de tsy marisy anitsika tsy amroso zany fa tsy maintsy miankina amin'ny hery fanatsara tsika de izy zay le pahary le tsy hitamaso le miteny fotsiny de misy le hitamaso zany aza mbarina amin'ny hitamaso fa ny ara-panahy dabord de miara-nofo gado fotsiny ao anaty baiboly koa zany aza manazy hoaninareo izy nakafianareo izy na hipetrana zany tsy midika aza miasa sao de mivadika be matsy le resaka fa katsao aloha le relation aminy de gado fotsiny ny zavatra mahatorotoroto atsika zay aloha de nena aloko lanina am'izay fotoana satria tiampizara fa tsy hoe raha zava-misy ety no tantaraina de lany ny kirevy fa tsy farotoraka fotsiny ety nefa tsisy vaolana ena zany zay no etiko sotra betaka sotra akana lesona ny lasa
de za natao tsara ny anio a de dinidiniana no avy mahafinaritra zany teny fifampizarana zany atao za tsy izy fefa tonga soa ianao de tsy ampiandrasina ela ntsony e tompoko tapaverina kely aranga fa misy tsiratsiratra kely fa ohatrany mba tiako rangany a le tetikafany folo tahina razajoela le hoe manao centralisation iny amo izy iny tsy afaka hoe aparitaka maneraka Madagasikara fa tsy hoe ao Antananarivo ihany satria zao zay zao raha mba ohatrany hoe mba manana bidy afaka afahana anaovana an'le izy de mba afaka manefa an'le izy vera ohatra hoe mety fa tena tiako ny tetikasany iny olona azo ifampiresahana tsara mihitsy izy afaka manoro zay tokony atao ihany fa mahafinaritra aloha de le topradio ty hoe mba manerana ny faritra sa hoe eto Antananarivo ihany satria zao hitanareo raha hoe makany ambabavotra kely de mbola lasa mitady connexion zay mbo maheno topradio na ohatra iny fa ny olona any ambavotra zao mety mitondra radio carte kely izy ny tsa eny amin'ny lalany teny de mba mandefa boto fotsiny de tonga de io topradio fa mandeha satria topradio tsy mba mahafinaritra teny zahatra rehetra tsy avana biazana sy ny rehetrarehetra tsy hoe manina bia fa zay zany mba fahitako hoe bato miparitaka zany mba tena zay mba mety tsara le zavatra ataonareo misaotra ny onde courte no afaka maheno daholo any amin'ny faritra ny FM misy relais ihany koa ny afaka maheno daholo any amin'ny faritra ny atao hoe FM ihany koa de voafetra ihany ny toerana takany indrindrindrindra fa rehefa misy tendrombohitra de tsy afaka makao ambadika le tendrombohitra ntsony izy fa atreo ihany fa kosa ny top radio de afaka enona amin'ny alalan'ny web radio web.topradio.mg zay isorana ianareo zay ny vela Madagasikara ny azy ihany de efa misy ihany koa ny finiavana zay ezaka izy tsy am'ireny hoe bouquet amin'ny zanabolandeny fa ito amtia koa moa somary ezaka manahirakirana ihany le izy rehefa neny hatsika angamba tiako ambara andao za tsy izy tena le olona rehetrarehetra hoe maninona zarina mena vola le olona ka izay ary ny système amin'ny fitondrany tiako tsy miasa tsy misy ny département amin'ny fahanany zany tsy mandray andraikitra mihitsy de inona ary ny nataon'le olona raisiny aloha de milatsaka za aloha ty mifidy risiko moa mifidy tsy aby ty mifidy any de tonga de risiko zay meny de efa mipetraka ny toerana misy anahy de zay le izy za matsapan'izany iny ny ampy zarazara ao anjakany ty fa zay le izy zay fatao fanety iretaka an'le tena nalakely ako le hoe androany no diovina le izy ny andro rajoelina nge le tamin'ny sivy arivo reny latsony ndray le mpivarotra za mavolombelona teo antsorany teo izy mahazo mivarotra daholo amin'izay eo aiza koa ny misy azany ianao nefany mbola paote pentanany izy tamin'ireny fa mbola ty filohantetezamita fotsy de niakatra nday izy teo kaiky supermezite de mbola latsony ndray le olona hoe mahazo mivarotra daholo amin'izay ozy izy zany de le olona tiarina nge ny sahirana iny manko ny amparalela tamin'le fihetsiky ny legaliste satovo de ny ampitsinina amin'izay misy gidra foana teo amin'ny esplanade voamidina le avy eny amin'ny legaliste de fa misy olona miandry amin'ny inona mozy teo voatabia amikisika de mitoraka be zareo de avy eo enjina foana ny legaliste isan'andro de tsy mahagaga raha ohatran'izao zay le izy tokony andraikitra ndray de am'izao raha mateo kosa be ny tany anao kosa zao ny tokony tanànako de avy reo dioviny any de ampanareo lalàna le olona de zay zany any mba anamiko hoe efa nandray andraikitra ianao mbo andray andraikitra de tsofitaratra le firenena zay araka re voatra fa tsy mety nataony andravelona tamin'izay miafola ndray divarotra rehefa misy lalàna eo ka manaja lalàna de tonga ny filaminana tsy misy hoe mpanohitra na toherina na inona va hoe lamina sy lamina ho an'ny olona rehetra de akasitrahany saotra indrindra saotra zalahy